torabato sy bomba mandatsa-dranomaso no ny famalian'ireo mpanao fihetsiketsehana sy mpitandro ny filaminana teny amin'ny faritra Ankatso androany talata maraina. Nisy ihany koa ny fanakanan-dalana sy fandorana kodiarana nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana. Raha ny vaovao azo teny an-toerana dia nidina an-dalambe indray androany talata ireo mpiasa mpandraharaha sy teknika nitaky ny andoavany karamany roa volana izay tsy mbola voalohan'ny fanjakana hatreto. Nilaza ireo nanaritra maso fa nisy mpianatra vitsivitsy ihany koa tonga nanatevin-dahara na ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny karama volana aogositra sy septambra mbola tsy voaray hatramin'izao no takehan'ireo mpiasa. Ny anombohana ny taom-pianarana kosa no angatahan'ireo mpianatra. Nilaza ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Eliab Beatrice Somakoa androany talata fa efa voaloha avokoa ny karaman'ny mpiasa mpandraharaha rehetra manerana ny nosy ankoatra ny Onivesite Antananarivo noho ny fisian'ny olana ny amin'ny fankatoavana izany teo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitatanam-bola. Efa voavaha ny olana ankehitriny ary efa andala ampandefasana ny karama ny ministera ho iatrany ny nambarandramatoa minisitra. Isan'ny nasongadin'i Christine Razanamahasoa, filohan'ny ANTENIMIERAM-PIRENENA nandritra ny lahateny fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa ny androm-panjakana io ny mikasika ny tsy fandriam-pahalemana sy ny lozam-pifamoivozana sy lany. Nambarany fa na ny toerana izay tena lavitra ny tanan-dehibe aza dia efa mahalala izany atao hoe kidnapping izany na ny fakana olona ankeriny. Koa miangavy ny mpitandro ny filaminana izy mba hanome tanana ireny any ambany volo ireny avy amin'ireo antso izay ataon'ireo solombavambahoaka. Mikasika ny lozam-pifamoivozana matetika kosa dia ny antso ny mpitandro ny filaminana ny filohan'ny ANTENIMIERAM-PIRENENA mba handray ny andraikitra tandrify azy ireo ary ny mpitsara fiarakodia kosa hoentitra amin'ny fitsarana atao. Manoloana izany indrindra dia mitohy ary mafisina ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny Prime Ministre Christian Razanamahasoa manoloana ny mpanao gazety taorian'ny lanonana mpanokafana ny fivoriana ara-potoana teny amin'ny ANTENIMIERAM-PIRENENA. Hisy hoy izy ny paikady apetraka any amin'ireny faritra mafana ireny. Voafehy ho malalatsinainy alina ny afo tao amin'ny valan-javaboaarin'Ankarafantsika izay nanomboka nirehitra ny 15 Oktobra teo raha ny nambaran'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjafy. Nahatra 3 andro sy tapany teo araka izany ny famonoana ny afo tao Ankarafantsika. Olona 500 no ny fanometanana tamin'izany izay notarian'ny fitalehavam-paritry ny tontolo iainana any an-toerana niaraka tamin'ny mpamonjy voiny, mpitandro ny filaminana, fikambanana sy orinasa samihafa ary koa ny ponina eny amin'ny manodidina ny valan-javaboary. Toerana 3 samihafa no nahitana ny fiandohanan'ny afo nandritra izany. Ny roa voalohany dia Voafehy ny alahady ihany. Nanano sarotra kosa ny famonoana ilay fahatelo farany noho ny amafy ny fitsokan'ny nirehitra. Nambaran'ny Baomiafy Vainala Raharnirina, ministry ny tontolo iainana ho malalatsinainy fa tompon'andraikitra iray amin'ireo fahamaizan'ny valan-javaboary no efa tratra sy voasambotra. Mitohy hatrany kosa ny fanadihadiana ahitana ireo olomeloka tamin'ity raharaha fandoroana any Ankarafantsika ity.